Image appli, institut de management, de gestion et de médecine humaine appliquée. Dia toeram-pampianarana anankiray amin'ny ambaratonga ambony izay tsy miankina amin'ny fanjakana. Izay mandeha mpianatra afaka baccalauréat mazava ho azy ary manofana mpianatra hivoaka dokotera zany. Izy io dia nahazo fankatoavana zany, nahazo arrêté d'habilitation, nahazo arrêté de lecture avy amin'ny ministèren'ny fampianarana ambaratonga ambony sy fikarohana sientifika, ary nahazo ny équivalence administrative ny diplôme zany izay voaka avy tao avy any amin'ny ministèren'ny asa sy fimezam-panjakana ary ny lana sosialy. Efa tamin'ny taona 2012 mivoahan'izay zavatra ary efa mivoaka tamin'ny gazety mpanjakana tamin'ny 10 janoary 2014 teo, ka efa ampianasa zany amin'izao mpianatra mivoaka dokotera ary mazava ho azy manaraka ny système LMD izy ary ny diplôme izay ho azo mivoaka avy tao dia mitovy tsara amin'ny diplôme an'ankizy izay mivoaka dokotera avy amin'ny faculté de médecine. Ary na ny arrêté nafahan'ireo mpianatra dia mitovy tsara amin'ny arrêté na ny dididitondrana izay azon'ny faculté de médecine Ankatso. Dia zany mitovy rehetra tsara zany. Manao antso avy ihany zany zahay eo amin'ny mazaplia sanatria zany tsy hoe hifaninana amin'ny faculté de médecine fa manao moa zany izy ity zavatra lalana efa nizoro amin'ny fanjakana zany ny hoe ny fampianarana tsy miankina eto Madagasikara manomboka any amin'ny ambaratonga ambany any eo amin'ny ambaratonga ampovoambony ary hatramin'ny aty ambaratonga ambony dia efa ny fampizaran'ny fanjakana amin'ny tsy miankina ny fandraisana atanana ny zaza malagasy, ny fampianarana zany zaza malagasy ka zay mampiana fanjakana mazava ho azy manaiky ny fisokafan'ny mazapli. Dika zany zany zay tsy natao hifaninana fa natao hiara-misy alahy amin'ny fanjakana amin'ny fandraisana ny zanakitsika zaza malagasy fampianarana dokotera ary miezaka ny mazapli miendrika amin'izay fatokisana napetraky ny fanjakana amin'izay. Raha kitran'ity hoe tsy hifaninana fa miara-misy alahy miara-njara dikan'izany tena manaiky tsara mihitsy zay ny mazapli ary miantso mihitsy ary ny fiara-miasa mironamana ray aman-dreny zoky misy koa ny zandro mare malasana mpampianatra ny faculté de médecine akoatry ny mpampianatra efa manao zapli. Ny toerana misy azy dia anankiroa. Ny anankiray eo Tsinalinjafy eo ampitan'ny palais de sport Mahamasina eo zany misy an'arabe kely miakatra makany am-pamarinana iny. Ny anankiray ao amin'ny clinique fidy Ambatomainty zany. Zay moa zany ny toerana ny adresse misy ny image appli hatreto. Satria ny image appli efa misy talohan'izay dia efa namorika ny dokotera enina amby roapolo izy dokotera enina amby roapolo zao dia
nahazo fankatoavana avy amin'ny lavitra telo eto Madagasikara dia io izany no manaiky ny mara-dalàna ny dokotera izay miasa eto ary efa miasa ara-dalàna any amin'ny toerana izay misy any misy manokatra cabinet médical misy miasa amin'ireny orinasa ireny fikarohan'ireny ary misy koa zany no voaray mipozam-panjakana ny fidiran'ny Majapahit zany dia misy fananana iny hevitra ary misy salanisa zany mazava ho azy tsy maintsy anjehana ary na ny fifindrana fiakarana kilasy ary dia manaraka toy izany any misy salanisa tsy maintsy anjehana satria ankizy mendrika ary ankizy mahay zany no tsy maintsy avokavoka satria aina ny lalaovina mazany mpampianatra mazava ho azy dia mpampianatra efa mpampianatra mpianatra ny dokotera ny amin'ny ambaratongan'ireo zany eo amin'ny sehatry ny fahasalamana.